Tiany me fanampiana ho an'ny olona kizitina zao. Zay nantsoko zany androany, tena tsotra mihitsy fanampiana ho an'ny olona kizitina. Misy olona aveo aminareo am'izao samy teny fa isan'izany olona moratoany zany de mienjana de miamana ianao de voakasika de tsy raharinareo tsony am'izay rehefa tsy araka sitraponareo zany manano loatra zany fa isika fa tsy tianareo loatra zany rehefa tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Haiko fa misy sasany aminareo zay mety mihevitra zao hoe tena za nga mora toana zany. Zao, tsara zany ianao. Fa misy ireo sasany amintsika zay teny zany. Ary mila fanampiana isika. Raha olona tsy mora toana ianao de ny akamaroanareo manambady olona ohatran'izany. Firy aminareo zao no tena milamina tsara, miorina tsara, mipetrapetraka fa manana olonareo amin'ny fiainanareo zay tena kizitina rehefa tena mila ho jereo fa ty zao tena ho andrehetra androany. Amen. Zao. Te resaka aminareo anio mikasika ny fiazonana toetra milamina sy mora raha miaina. Hitanareo za mino fa misy ny toetra masina zay afaka ivelomantsika. Ny tiako lazaina amin'izany tsy hoe ny zavatra rehetra dia vita mora daholo. Za tsy milaza fa ny zavatra rehetra dia lasa mora daholo. Sika tsy mila ny herin'Andriamanitra amin'ny fiainantsika mba hanatsotsotra ny fiainantsika. Fa na dia miatrika zavatra sarotra sika dia afaka miatrika an'izany amin'ny fahamorana masina dia milamina ihany amin'ny fahalalana tsotra fa Andriamanitra dia tsy mba handao na ahafoy antsika izany. Ka na dia tsy mbola mahay izay ho atao amin'izao fotoana izao asika dia Andriamanitra no aneho antsika izay ho atao amin'ny fotoana fa za tena milamina mihitsy amin'ny fahalalana hoe Andriamanitra dia handray an-tanana antsika foana dia tiako raisinareo zao teny fanekeny izao androany tsapako tena nahazo zany teny izany avy amin'Andriamanitra ary tena teny avy amin'ny ten'Andriamanitra zany sady ho antsika rehetra ihany koa fa mila raisinao manokana izany. Afaka mba raisinao amponao fotsiny ve ten'Andriamanitra androany ombanareo mandrakariva. Dia raisy fotsiny zany. Hoy izy hoe indro ombanareo mandrakariva. Dia hitanareo iray amin'ireo zavatra izay mahakizitina antsika ny miezaka mikajy izay ho ataon'Andriamanitra foana. Dia tsy haiko na voamarika na tsy fa tsy dia miteny antsika foana izy. Ny Baiboly milaza hoe Andriamanitra tsy mba tary zany. Fa za mbola hitondra izany dingana iray hafa koa hoe izy koa nefa tsy tonga alobe zany. Maninona ary Andriamanitra matetika no mamela antsika anaty trangan-javatra tahaka an'ireny. Raha toa ka afaka vahan-tsotra fotsiny ny olan'androany tahaka nahafahanana nanao izany 5 taona talohan'izao na 3 taona talohan'izao. Satria tena marina raha tianareo fantatra ny fomba amelarantsika ozatry ny finoana. Ny fomba amelarantsika ny finoana sy fatokinan'Andriamanitra dia ny fahafahana mampiasa izany. Rehefa mampiasa ny finoanao ianao dia azo betsaka amin'izany eo amin'ny fiainanao. Za koa taloha tena kizitina, enjana, mora tezitra indrindra amin'ny olona rehetra. Ka na dia efa kristianina aza na dia efa vehivavy niasa fanompoana fa taona maro ny tsy nahatakarako izay zavatra esahako zarainanareo androany. Fa dia ny olona foana ny tiako hovaina. Raha vao miova ianao dia tena ho faly aho. Ianao izay eo amin'izany izao dia tena anao hoe raha mbalay ohatran'izao zao ny miova zao dia faly aho. Maninona ary nareo tsy mahafaly aho? Dia tena nihevitra koa hoe raha mba miova zao ny trangam-piainako dia tena ho faly koa aho. Dia matetika mijery ny tenako mihitsy aza dia misaina hoe raha vao afaka miova fotsiny aho dia tena ho faly koa. Hitanareo Andriamanitra naneho zavatra izay ary izany dia matetika ny zavatra tsotra indrindra no tena fanambarana ao antsika. Hitanareo ny fanambarana dia lalaka koa noho ny fampahalalana. Zany zao dia zavatra iray tena ahatonganao azonao ihany zany farany. Fa taona maro lasa izay dia izao ny zavatra hitako. Joyce ny olona tsy hiova zany. Tsy maintsy isy olona izay atezitra anao eny foana dia misy trangan-javatra ao foana izay tsy ampoisinao mihitsy raha tsy izany indray dia isy fotoana ny trangan-javatra maneran-tany no hieratsy fa nampianarin'Andriamanitra dia hoe afaka manova ny fanatonako izany trangam-piainana izany aho. Ka na dia tsy miova aza ny trangam-piainana dia afaka hovaiko ny fiatrehako an'izany
ahoana ny fomba fijeriko ilay tranga, ahoana ny fisainako mandritra n'izany olana izany, ary niova daholo ny zavatra-drehetra. Oa, ny olam-piainana tsy niova mihitsy, fa satria niandrika izany tamin'ny fomba hafa tanteraka. Ohatra tsotra izao, ary mananty foana isika amin'ny fiainantsika. Zay nandao an'i Saint Louis, zay efa vonany andao an'i Saint Louis zay, dia nanadravitra hoe andeha eto, dia sakafo aloha dia andeha blablabla. Eny ary rehefa nanakaiky ny aéroport zay dia le piloty nianto sady nanao hoe ho taradin-droso fefany sika izao. Ka za tonga malialina iona tamin'ny ray amin'ireo mpiara-miasa aminay, ka tonga dia nisaina avy hatrany ianao hoe na raha taradin-droso sasany moa zany dia zany efa mila tonga any fotoana ohatr'izao, dia ahoana moa raha tsy tonga any ary zany. Dia efa nisy fotoana hoe isaoran'Andriamanitra fa nandalo izany foana. Fa nisy ireo fotoana izay tena natezitra mafia mihitsy ary tena nisimbasimbainy izany dia tena mba niezaka nitady fomba ivoahana tamin'izany fotoana izany, fa dia tena mety naniriniditra tany anaty kotrokorana mihitsy mba ahazoko izay ny laika. Misy taminareo ve te hiditra anaty kotrokorana mihitsy mba ahazony? Matetika sika manana trangam-piainana ratsy, raha tsy tsika koa zany no tsy fahaizantsika mamela azy irery sy amelantsika an'Andriamanitra amin'ny toerany. Marina hoe matetika sika manana trangam-piainana ratsy, fa vao mainka raha tsy tsika noho ny tsy fahaizantsika mamela izany fotsiny. Fa zaho afaka manapa-kevitra zany zao, tsy midika hoe tena tsy manana ilay fihetsem-po-taloha tsy tiako zany. Tamin'ny lazana fa mila manova ny planintsika sika, tsy misy olona tiovaina planin izany. Fa za afaka nanao izay ampianariko anareo androany zao, afaka nanao fanatonana hafa dia afaka nilaza fotsiny hoe zany le izy. Efa izay zany le izy. Dia manantena fa ho avy ihany eo amin'ireo olona izay tokony eo amiko, fa hitanareo raha tsy zany dia mety tena hoe ny sakafo tsy nisy azy zany sady tsy nisy olo-kafandresaka taminy. Satria ny tena fotrany dia tsy havita zavatra efa voatokana sy natao tsy ho vitanao zany mihitsy ianao. Amen. Ty teny ty zao malaza mihitsy amin'izao, efa zany mihitsy le izy. Vitanareo ny marina dia efa tena zany mihitsy le izy. Tsy afaka manao nininina amin'ny zavatra zay tsy ahafahanao manao nininina izany ianao. Mila miatrika ny adsika sika. Aza miady ny ady zay tsy andresenao akory, satria mandrendrika ny tenanao fotsiny ianao. Ka te resaka izay androany mikasika ny fiatrehana ny fiainana amin'ny fomba hafa, dia mazava ho azy ny ohatra tsara indrindra ho antsika dia Jesosy. Dia ahoana ny fiatrehan'ny fiainana, dia ahoana ny fiatrehan'ny zavatra rehetra, na dia tena nentina tamin'ny tsy marina azy izy zay tena nolavina, zay tena nandangana, fa tena nanana fiatrehana hafa mihitsy izy mihoatra noho izay nataontsika rehetra. Ao Matthieu 7:10, ny ten'Andriamanitra miresaka mikasika io toetra nananan'i Jesosy io, dia miteny antsika fa afaka miditra amin'izany sika dia mianatra manao zavatra tahaka ny nanaovany azy ireny. Hitanareo ny hoe lasa kristiana, rehefa manapa-kevitra ny lasa kristiana ianao dia mbola mihoatra lavitra ny teny fikasana, zany hoe indray andro any ianao dia ho any an-danitra. Fa rehefa tonga kristiana ianao dia voasa ao anatin'ny karazam-pombam-piainana vaovao ihany koa. Voasa hianatra mikasika ny fomba tsara iainana koa ianao, dia ilay ahafahanao manana fifaliana sy fiadanana. Fa efa kristiana fotoana ela mialoha nankafizako ny fiainako. Ary isan'ny antony antsoina ny programa telentsika hoe mankafy fiainana isan'andro dia noho izy inoko fa isan'ireo zavatra izay nahafatesany Jesosy koa. Mahatoan'ny fahotantsika izy. Dia naka ny irifiry ny sazitsika, dia nentina avokoa ny aretina sy ny rovintsika rehetra, nampiavany tamin-drano isika. Fa ny soratra masina tsotra indrindra amin'ny jaona 10:10 ny mpangalatra tsy avy raha tsy hamono sy angalatra sy andringana, fa Jesosy nazy hoe za koa zahavy mba hananana izy ireo fiainana. Ankafizany izany, dia hananana izany be dia be, dia ho feno mandra-pitobany izany. Hitanareo tena ratsy mihitsy zany hoe mpanota mahoneny zany, fa mbola tena ratsy koa zany hoe mpino mahoneny zany. Ka ilay resaka zany dia hoe ny kristiana no tena tokony ho tena miadana, falifaly, dia mahalala hoe izy eo amin'ny Kristy. Dia tokony ho afaka miatrika ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika sika, tsy mamela zany anova ny toetratsika sy ny ataontsika. Zao ianareo tsara ve ilay lazaiko teo? Mila mitombo sika ho tonga amin'ny sehatra hoe mahay miatrika ny zavatra rehetra eo amin'ny fiainantsika. Fahadisom-panantenana, fahanamelohana, fitondrana tsy mendrika sy izay mitranga eo, dia matoky an'Andriamanitra fa
izy no aneo atsika izay ho atao, izy no andray tanana zavatra misy, ary izy de tsy miovy zany, fa tsy hoe raha varavaina izay zavatra mitranga sy isika ange manana tombontsoa manokana ny amin'ny fatokinan'Andriamanitra ka mamela ny zavatra ny lasa toy ny vadokely manelinkeleny an-dala ihany tsy natao mingana antsika reny. Za tena feno fisaorana fa tsy voatery ifo maraina ka hiandry ny trangam-pianako amin'izao mialohany anapako-hevitra na ho faly na tsy ho faly. Firy aminareo ny faly zao? Fa ianao ny mpiandraikitra fa tsy ny devoly. Amen. De arak'izany zao raha tsy zatra mandray olona miresaka mikasika ny devoly ianao, Jesosy de miresaka izany matetika foana. Ary mahitsy aminareo zany indra tany am-piangonana taona maro fa tsy mbola nandray afatra tsara mikasika ny devoly mihitsy. Ka de noveriko fa endriky ny fetiny maty ihany zany ilay anaovana pizza mamena de hitondrana fitrebika amin'izany. Tsy nalala fa ay tena manana fahavalo izay miezaka ny amono angalatra ary andringana. Ary tsy hoe tena mankala an'Andriamanitra ihany fa mankala izay rehetra miezaka anaraka azy ihany koa. Ary za koa tena tsy nalala mihitsy hoe manana fahefana aminy amin'ny anaran'i Kristy. Ary tena vaovao mafaly nahita fa tsy Andriamanitra kay loharan'ny olako, fa ay ny fahavalo zany. Ko satria nametraka fitokisana tamin'Andriamanitra ny fahavalo de andohalika amin'ny anaran'i Jesosy ary izany no lasa fandreseko. Zao, Matthieu 7:20. Makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra, mavesatra entana. Aleo fa aseho amin'ny mazava mihitsy izay ezahana lasaina androany. Makanesa ty amiko ianareo rehetra izay kizitina sy voakorotana sy sahirana ary say manahy. Fa iza no hanome anareo fitsaharana. Za no ampalefaka sy amelona ny fanahinareo indray. Zaho aleo azava tsara fa zany tsy ohatrany hoe Andriamanitra anao zavatra madzika eo aminao fa matety pitranga de hoe Andriamanitra maneho antsika ilay olana de maneho fomba ahafahantsika miatrika an'izany amin'ny fomba hafa. Zay tsy voatery ho tonga de manosika ilay olana hiala avy hatrany. Hitanareo tsy ahitsany mihitsy nareo ao amin'ny Baiboly hoe ny apôstôly Paoly na ireo apôstôly sasany nivavaka ho an'ny olona mba hialan'ny olana avy hatrany. De hoe nareo za aloha de manana olona betsaka mangataka hivavaka mba hialan'ny olana avy hatrany. Mba ianareo mivavaka nataon'i Paoly mba hirezany ao anaty fitsapahana sy fanenjehana, mba hitohizany feny fifaliana foana de mirana de ilamina de hijory vavolombela foana. Izy ireo tsy niezaka nampianatra ny olona mba azo toerana izay tsy hananan'ny olana mihitsy eo amin'ny fiainana, fa nampianatra azy ireo izy hoe izy eo amin'ny Kristy, ka ninona mety olany eo de manoatra ny mpandresy izy ireo amin'ny alalan'i Kristy de mbola afaka manana toetra tsara sy mankafy ny fiainana ihany. Ka diso fahalalana mikasika ny fifandraisana amin'Andriamanitra ianao raha mihevitra fa nidika zany de hoe tsy hanananao olana intsony mihitsy. Dika zany fa Andriamanitra anafaka anao amin'ny zavatra de hitondranao andalo zany ho amin'ny fandresena. Midika zany fa mbola afaka manana fiainana mahagaga sy voata ianao. Zany tsy midika hoe tsy zavatra anohatra anao mihitsy. Mankanesa ty amiko Jesosy fa aneo fomba fiainanareo dia aneo fomba hiatrehana fiainana vaovao anareo fomba hiatrehana olana vaovao ato amiko izay hitondra fitsaharana ho anareo. Anamory zany atsotra amelona fanandray. 7:20 Entony ziogako de menara amiko. Marina izy miteny hoe lanjainareo ny ziogako de menara ny fomba fiatrehako ny olako rehetra. Fa malemy fanahy sady tsy miavina am-po de ahita fitsaharana, fahafahana, famorana, famelombelomana, fialan-tsasatra de fitahiana feno ho an'ny fananareo nareo. Tiako zany satria ny marina lazain'i Jesosy de hoe ninona olam-piainanao eo, ny fanahinao de afaka miadana foana. Ny fanahinao sy ny sainao ny fandrinao ary ny fihetseponao. Betsaka aminareo ny mila manome fitsarana ny sainareo. Mila miala sasatra ny fihetseponareo. De betsaka aminareo ny mila manome fialan-tsasatra ny fandrinareo satria toerinareo daholo izay zava-mitranga eo ka tsy tianareo. De toerina daholo zany rehetra zany mandra-pahatonga ny fanoheranareo ho simba. Nefa ianao mbola anatin'ilay olana foana ihany. Zaho tsy te hanana izao trano izao eo amin'ny fiainako mihitsy Fa maivana ny ziogako teny ilaina tsara tsy mandatsy mafy maranitra na manery.
milamina malemy maivana sy mora averintsika rehetra maivana mora entina zao aneo soratra masina betsaka anareo androany nyporifoina fa misy ny manamora nomenantsika eo amin'ny tenin'Andriamanitra fa voalohany aloha andao jerena kely ny toetran'izay ny iainany Jesosy matetika voalohany amin'izany izy tsy mba niraharaha zany izay heverin'olona momba azy zany zavatra kely zany zao dia tena hitondra fanamorana be eo amin'ny fiainanao. Amen. Aleo fa hanao fanambarana izay tiako atao dia mila raisinareo zany. Tsy misy olona afaka zany raha mbola manana fandriana foana no hitan'ny olona izy. Raha mbola mitady izay fampijerena foana sika dia misy varivarina misokatra ho an'ny fahavalo zany ampijalianantsika. Rehefa noeloina tamin'ny tsy marina izy, tsy mananao izay nierovan'ny tenany akory azy izy, ny marina. Herôda nanao izay hierovan'ny tena nefa tsy nataony zany, nandà izy ka tsy nanandrana akory aza. Fa natokony tenany tamin'ny zavatra rehetra izy. Ny Baiboly milaza hoe nanolotra ady amin'ny mpitsara marina izy. Hitantsika eo amin'ny Petera 2:7-7 artikla tenindreo ndao nge jerena kely zany. Petera 2:7-7. Raha no tevatevainy izy dia tsy mba nanevateva na naratsy raha mijaly dia tsy nandrahona na hoe nanao valifaty fa nanolotra ny adiny sy ny zavatra rehetra ho amin'ny mpitsara marina izy. Betsaka aminareo sao ny manana olana sy trangam-piainana amin'izao izay tena ilainareo anapa-kevitra androany hariva. Ianareo dia andeha atoky an'Andriamanitra amin'izany. Fa tsy nareo ihany ny ady ho an-tenanareo. Ianao tsy andresy lahatra olona zany izay mihevitra anao fa olon-dratsy ka hiteny fa hoe olona tsara ianao. Raha nentin'olona tamin'ny tsy rariny sy tsy mendrika ianao tsy andeha ho any amin'ny fandrarana valifaty zany. Ianao tsy hanao ohatran'ny nataon'ny olona izay nandratranao zany satria tsy misy mahasamihafa anao sy ry zareo mihitsy. Hanomboka izy ilay fomba vaovao izay nolazain'i Jesosy ianao fa hoe afaka ivelomanao zao misy fisainana zao ary tena afaka tsapako avy any an-tsainareo any zany zao hoe tena izy aza no mavona sy nambaniana dia tena navelany ho hitsakitsahan'ny olona mihitsy izy fa toa tsy mba nanao ninina mikasika izany mihitsy izy zao za koa aloha tsy mahavita miaina ohatr' izany tena fiaina sarotra iainana zany. Tsy afa ilaza zavatra aminareo mbola misy hery koa anaovana zany. Milaza aminareo fa mbola mila hery kokoa ny manao zany mihoatra ny manao izay androana olona ray. Fa tsy sarotra mihitsy ny mandroaka olona ray. Tsy sarotra mihitsy ny akahala sy ho tezitra amin'ny olona ray. Tsy mahasositra ny manala olona hiala amin'ny fiainanao. Tsy mahasositra ny fihezanany fa sarotra ny mamerina olona eo aminao rehefa nandratranao izy. Ny raiko zao dia nanolana tao anaty fotoana maro tamin'izaho mbola niaina tao an-trano miverina dia verina miverina. Tsy sarotra tamiko nandratra azy, izany hoe nankala azy. Tsy sarotra mihitsy zany fa ny tena sarotra dia tamin'Andriamanitra te tamiko ny mba hamelana azy. Sy nitondrana azy tsara. Sy ny ametrahana azy amin'ny trano tsara dia nikarakarana azy mandra-pahafatiny. Zao tena sarotra zany tamin'ny lafindray. Fa tamin'ny lafindray koa dia isan'ny zavatra nafinaritra indrindra satria nanampy lafikery hafa tamin'ny fiainako zany ka nanao ny asa fanimpoko ho tsy afaka sakana ny devoly mihitsy. Manoatra ny mpandresy isika amin'ny alalan'i Kristy. Mihoatra ny mpandresy zany. Hitanareo ninoko fa dika zany tena ny saina zao foana. Raha mino fa amidika zany hoe efa haiko sahady fa andresy ana dia tsy manomboka akory aza ny ady. Mialohan'ny alalako hoe ino le ady dia efa manana fahatokiana fa ao amin'Andriamanitra ninina mitranga eo amin'ny alalan'i Kristy za afaka mamaky zany miaraka amin'ny fandresena. Mety tsy mora zany fa afaka manao zany amin'ny fahafahana. Firy aminareo mahita mahasamihafa ny zavatra lazaiko. Misy ireo zavatra izay tsy voatery ho mora fa afaka ataonao mora zany any anatinao. Fa ilay zavatra ato ny tena mafy, tia ny zavatra izay tsy tena mora. Fa rehefa manana ny fiatrana mety sy toetra marina mikasika izany isika dia afaka mitoetra tsara anaty koa isika ary ny marina dia hoe ny tena fiainana dia ao anatinao. Fanjakan'Andriamanitra ao anatinao. Fa sika miaina eto amin'izao tontolo izao fa tsy isan'izany sika. Tsy voatery tratra n'izao tontolo izao sika raha mbola tafatoetra amin'Andriamanitra. Zavatra hafa izay nataon'i Jesosy koa izay tena
na tsara azy mihitsy ary tena famezana maro zany de ny hoe izy de niny tsara indrindra atao amin'ny olona foana firy zao ny fanerena afaka avelanao amin'ny fiainanao amin'izao raha mijanona tsy be fanahina fotsiny ianao de manapa-kevitra hoe tena za de ino ny tsara indrindra hitako fa tena faly mihitsy nareo zany izy tena ny aina ivelana izay fiheveran'ny olona azy mihitsy ny aina fiaina mpideranan'Andriamanitra izy tsy nanao izay ahitany olona azy izy tsy nanahana ny aina tamin'ny tahotra izany tsy de nametraka lanja loatra tamin'ny zavatry ny tany izy satria hainy fa de mandalo ihany reny tsy de nana fanerena loatra ny amin'ny fiezahana anana anangon-javatra maro izy ary mahitsy aho eto raha ny kolotsaina tandrefa ny sika tena mitady zavatra maro zay tena malasa dalantsika mihitsy ny atsasaky ny ady sain'ny olona zay ezahany aloha sy karakarainy zao de ny fananany amen ny atsasaky ny ady saina zay lalovantsika de ny vola aloha sy ny fikarakarana izay fananantsika am'izao ka aza mandeha mividy zany raha ohatra mbola ampitombony tsy fifalianao indray koa mihoatra ny efa am'izao farany aho nahita fa ny zavatra eritreretiko ao an-tranoko kay de mbola ho vovoka daholo ka ny valiny ange tsy voatery ho be foana izy zany tsy taitra tamin'ny fitsapana sy fanenjehana ary famonoana izy tsy niandrandra ny olona ho tanteraka re olona zany zao afaka manala fanerena betsaka amintsika raha mba mijanona ny fisainana fotsiny tsika hoe ny olona rehetra de anao zay tiatsika amin'ny fiainana foana isan'andro satria tsy isy zany de mba saintsainao range zany efa hainy fa ny olona de manao fahadisoana ary tena andiso fanantenana azy mihitsy izy tsy anao zay hoaran'ny fetra ny fahombiazana fa nanao zay anaovana ny sitrapony ray fotsiny tena hainy hoe izy ary hainy fa olona tiana izy felazakarazana fisainana aminareo any am'ireo afatro tamin'ny toetra voalohany aloha ny toetranao de anao zany ary anao rery ihany no manapa-kevitra ny am'izay ho ataonao ny toetranao de anao zany tsy misy olona afaka manery anao anana toetra ratsy tsy misy manery anao anana toetra tsara zany manapa-kevitra ny am'izay ho toetrako isan'andro anatin'ny tranga rehetra ianao koatra zany no anjara ndraikitsika ny toetranao de anao zany ianao no manapa-kevitra zay ho ataonao am'izany ianao afaka manana toetra zay hafaly anao na ianao anao toetra zay atonga anao maona eny ianao ihany zany fa nyvanovanao ny toetranao ihany no anovanao ny fiainanao ary ny toetra de ny saina mihodina amin'ny fiainanao anaty ao fihetsepo anaty zany zay aseho amin'ny toetra ety ivelany so no isiananao azy raha mananandro ratsy ianao rehefa miasa manina raha misaina ilay olona tsy nanana asa nandritry ny enim-bolana raha manana olana mifankatsiavanao ianao de mba sainy reo olona zay tsy mba nanana fahafanany mba ho tsiavina akory sy mba ve ny fiaranao ka mampandeha tongotra anao kilometatra lavidavitra sainy ny olona zay manana fahasembanana ka mba te azo fotsiny tombontsoan'izany olona afaka mamendry zany kanefa de ambaninao sy anaovanao toetra ratsy indray so de mbola mila vakiko indray ary zao ianao ve mahita ny volonao me fotsy rehefa mijery fitaratriny ianao ny amin'ny maraina sainy fotsiny chimiothérapie ataon'ny olona zay te hanana io volo io mba hankafiziny eo amen